Disokajy, nosoratany Rakial, olalaovin'ny Layaravi, Miarabison, Axiel, Daniel, Fan, nandray feo sy nandrindra ny ara-teknika, Sarobitsy dia lahy, nanavitosa, Axiel. Ato ny tanàna Arsia. Avy aloha reo etan'ireo fa midina eo ny mpanampy maka reo e. Tsy ho maninona ka, aleo etiko. Tsy dia mavesatra koa ny reto e. Ise ety dia tsy miva mihitsy ka. Etsiaro ampito se dia andao androso e. Ao ary, tena mahafinaritra kosa aloha teteron'ity a. Na iny safidy toerana anaovana trano nareo ka. Ny karazana voankazo mandravaka ny tanàna sy ny zaridaina mahafinaritra etsy andaniny. Dia tsara filaza kosa izany ene. Marina anie zany e. Tsy tsara filaza fa nita masoko mihitsy ny lazaiko zao ko hitanao amin'izao. Eny ary. Ataovy eo aloha ny entana fa hiantso ny Mahela vetivety a. Fatao mangina be ato an-trano Mahela! Aiza ianao e? ho avy ary dada. Efa tonga nareo. Zany anira tany ambadika tany dia tsy hainoko akory no nahatongavanareo. Ary toa tsy miaraba ny vahiny akory sady ianao e. Eny tokoa, miala tsiny indrindra rea. Manahoana ianao? Tonga soa? Salama tsara, dia tratra soa koa ianao. Izy no Mahela zanako vavy tokana ary Maefa. Ary izy kosa ary Maefa ilay niresahako anao reny ny momba azy. Faly mahafantatra anao mademoiselle. Za koa toraka izany. Ho tamany eto intsony ve ty ianao efa zatra rivotra mahafinaritra tany ivelan'ny tany ty? Aiza kosa e. Hafa ihany anie ny eto toerana na dia hoe nafinaritra aza ny tany e. Sa tsy izany Monsieur Jules? Ise ty ho tena mahay miresaka mihitsy ka. Efa vonona ve ny sakafo sao tareto ary Mahela? Efa vita rery dada, fa niandranareo fotsiny asisa. Dia andao hisakafo ary sika e. Fa mbola misy fotoana vonjeko izao maraina izao ka sao tareto ary. Andao ry Maefa? Ho avy fa hanala kely an'ity akanjo ity aloha vetivety. Ohatrany nafana vetivety teo koa ako. Ho avelako ianao aloha fa andeha ranomaso any amin'ny orinasa e. Tsy anahirana ve zany hoe nareo mianaka lasa dia izaho rery ny ato? Inona koa no anahirana amin'izany e? Mizaha makaina aloha fa raha pitso ianao efa hiditra tsihitra amin'ny asa amin'izay dia so reraka be eo. Dia ahoana velanao isakafo ataondra reto zany e? Tena izay indray no tsy tsaroako a. Tena miala tsiny fa efa zatra amin'ny fiainana sy dada rery ako. Fa andao ary ianao raha hiaraka amiko e. Dia hiara-misakafo any ivelany any sika. Avy eo ianao alefako taksi mody, sa tsy mety? So dia tarika amin'izany ianao fa mandany e. Raha tsy maninona fotsiny dia lazao mpandro sakafo hoe aterina aty ny sakafoko rehefa vita. Mety zay? Ka ato anie tsy mahandro sakafo ny mpanampy e. Manadiso mikarakara tanàna ary manasa lamba ihany no ataony. Eny e, mahandro izy fa sakafo ho azy ihany no ataony fa izay sy dada ihany no mikarakara ny sakafo ho aninay. Zany ve? Dia ahoana re zany e? Ary nga tsisy hotely akaikaiky nga dia andrahana olona vetivety sa? Ny hotely misy fa ny kalitaon'ny sakafo mety tsisy a. Zany e? Fa raha tsy maninona anao dia ndao hiaraka amiko. Dia any ny sakafo fa efa misy toerana fisakafoanana sy dada ao aloha ao. Sady tsara no azo antoka ara-pahasalamana koa. Kotso lafo be ve any e? So dia anahirana anao? Aleo ny mihinana sakafo lafo nefa azo antoka tsara e. Sambatra ianao ka. Fa nga ianao tsy sambatra ka. Olona efa niaina tany ivelany ianao no tokony halala izany. Raha mba fantatro mantsy. Eny re, andraso io mana vetivety aho. Sady jerijery tanàna any fa mangina rery ato. Ianao ary ty andeko. Sady nisy antsy voaraiko izay teo fa misy olona tokony eo anamiko anio. Dia izay no antony tsy maintsy voahako any fa tena miala tsiny ary mamela anao rery a. Mipetrahary aloha fa ianao koa ty dia mitsangana eo, tsy ho reraka ve? Andrasako anaty fiara ianao ka. Fa tonga dia hidina. Vetivety any ka, mamonjy anao any avy eo a? Aza hely ianao e, fa so taraiky eo a. Tsy ela zany ka.
sy nandray mihitsy ilay olona tao ambany tao raha tsy tonga lozandreo akaireo miresaka fotsiny. Zany ve efa elaela tsy voatenyreo dia manao ny ataondray a izay anie no mahazava-dehibe ny fisinao mba ho avin'ity orinasy ity rahatr'izay e. Ary nanahoana aloha ny fisehoananao tamin'ilay mpandrarandro any? To tsy matitra mihitsy izy ireo raha mifiresany a fa vo iantso amin'ny mety ray andro a anaraka akaiky mombamomba ny taratasiny izy ireo. Mahafinaritra mihitsy aloha no mahita anao sady matotra no azo anakinana ny rehetra e. Nefa dia vehivavy ianao a? Amin'izao any ery dada tsy ny lehilahy rery tsony ny tompona andraikitra amin'ny fikarakarana resaka taratasy sy ny fandrarany fa ny vehivavy koa aza. Marina izany. Mila mahay ny zavatra rehetra e. Sa ahoana hoy ianao? Marina izany ka. Ary ahoana hoe maheva ao? Ao izy ao koa. Fa inona marina ary dada ny anjara toerasahany ty mahevy ato amin'ny orinasa fa nga misy zavatra tsy vitako sa tsy atokisanao anao? Aza dia raisinao toy izany kosa e. Tsy izany mihitsy fa alahelo anao hiasa rery no mahatonga hanapiditra azy ka amin'izay mba hiaraka mitantana amintsika ny orinasa izy. Fa nga kosa moa dia tsy vitantsika ny teo ka sika mianakarery aza ny teoko. Sady na tsy nisy volany rasata rainy aza ny nanangana ny orinasa dia isana nampiara-kevitra sy ara-taratasy izy e. Ka miendrika ny andray valinasany zanany. Eny andriko rehefa izay ny safidinao. Sady ianao ihany eneny no teny tamiko fa mila mitsapo teny ianao e. Raha mandeha iza moa no namanao hikarakara ny orinasa io? Eno ay zanga moa miteny tsony. Eny ary amariniko teo ambany dia hiaraka hitsangatsangana sika mianaka anio vao mody e. Tena marina izany. Aiza koa nisy dada mandainga amin'ny mpanjaka vaviny izany. Dady tikoa. Ny ahita nentsikinao mihitsy anieny nahatonga ny teny izany. Mandehana amin'izay ary fitao aingana dia andesika. Eny ary avelako vetivety ary aloha dada. Ie, ito varavarana io rehefa lasa any ianao a. Allo? Fizy io azafady? Za ihany Sylvie Kimalala. Fa tsy efa niteny anao ve aho hoe aza miantsoantso mihitsy aloha e? Ka tsy vitako anie za tsy fandray aminao izany. Kefa miteny anao fa rehefa milamina aho dia afarako ianaoko. Ary ezaka zitina moa hoe fa nga misy olona akaikinao. Tsy misy ka, fa narindrina aza anie manatsofina e. Ka nga koa moa nareo sikana raha tsy nefa miaraka sady no tsy afaka iantso e. Mbola mandeha tsikelikely ny zavatra rehetra e. Aza mainka ianao. Mandray vonona fotsiny anie ianao rehefa vita ny valifatiko e. Fa nananao profo nga fa izy no namono renao ka. Porofo mivaingana be zao arenan'izao e. Izy roa lahy anie nanangana ny orinasa io e. Zany. Ary matoa dada ny vonoany dia natahotra ny tsy azo anjara izy. Dia ahoana ny amintsika izany ka? Mareta ary malala. Rehefa azoko daholo ny arena dia milamina isika. Dia inona no idirany tsy maintsy iarahanao aminy amin'izany izao ka? Efa ianao mihitsy no te azy. Aza sarom-piaro aky malala. Mba manakara lavitra ny saina. Rehefa misoratra izay a dia tsy maintsy izany amin'ny rano sy olona mifananany rehetra satria izany lehilahy. Andriamaro soa lasany ihany. Izay aloha fa oatra misy fiara tonga ny ambany an'izany e. Ary aza miantsoantso mihitsy aloha a. Za miantso anao rehefa misy malalaka. Va efa? Ao ve se? Mety any amin'ny efitrano ihany izy ry dada. Tany ambadika tany any tazatazana dia tsy hainko nahatongavanareo raha tsy misy Jules niantso ateo. Tena azafady. Tsy manino izany fa aza atao izany Monsieur Jules izany intsony fa efa reraka ny mare izany any ampiasana ka fa atao fotsiny hoe Jules na tonton fa tsy maninona sia. Eny ary, ao fa ezaka izatra. Andika arakarany sakafo hariva aloha ary dada. Sao dia nono koa mahefa manko. Eny ary, ataovy sakafo maivana fa efa reraka ny vatana. Azafatsy indrindra fa anatitra ny lambotafianao fa dininao nitondra azy. Andray, nanahirana anao fa tena miala tsy indrindra. Tsy maninona ka, soava mandry ary ianao e. Misaotra.
Fa maninona ny tazominao ny tanako? Nijanona aloha mba miresaka dia avy eo vao mandeha. Mbola hiasa ny tsika ary mahefatra pitso e? Ka na dia 10 minitra fotsiny aza ve. Velao ny tanako ka dia mandehana matory fa saotage eo rapitso. Andray dia naefika eo verangany tanako. No tia mba tena anatin'irony sokajin'olona mpanadala vehivavy iko izany rony Aiza kosa e, ohatry mba te hiresaka aminao izany foana aho aza. Aza mirediredy eo ka mandehana vonjeo mifandrina. Azafady ary raha tsy dinao e, aza tezitra amiko Tsy maninona ka soava-mandry ianao. Soava-mandry aky ry mpanjakan'ny hatsarana. Mirediredy reny moa nataon'ny lehilahiko aiza ny vehivavy ny tsy tapitra hifandrafy rehefa mahazo teny mamy sy fijery mody malefaka manaitra fo reny. Ohatra n'irony sary mihetsika romantika irony mihitsy, na ny falefaka ny teny na ny fijery mitalaony manitona ny fo baba. Atory aho tsy ilozako hampiasa saina amin'ny zavatra tsy misy dikany etoka. Andada izany hoe rehefa tsy eo moa izy dia ianao no ato e. Manana birao iray izy any ambany ihany fa ato ny tena misy ny asany rehetra. Vao raika izay fa misaotra anao e. Ny taratasy-mbola rehetra ato amin'ny orinasa dia mila mandalo amiko avokoa fa ny anjaranao dia ny manosy ny fotsiny ny taratasy rehetra miditra sy mivoaka ny orinasa. Mahafinaritra anahy ery mahita anao matotra be toy izao Fa iaino izay fanazavako ianao sa hijery ny famatorako? Rehefa miasa ato dia miasa fa tsy misy vazivazina rehesabe izany. Ary aza masika be ohatran'io moa e. Na za koa aza ny olona tia famatorana toa anao koa e. Fantatra Monsieur Jules tsara ny toetrako matosa nanakina andraikitra goavana tamiko toy izao izy. Fa rehefa mahita anao dia asa ho aza ny famatoranao izany. Izay fa lasa ndana any koa e. Mila fahanginana koa andraisako an'ity biraoako vaovao ty. Faly dada raha mahita hoe azony zanany ihany ny birao tokony ho anazy raha mbola teo izy izao Ho izy eo moa tia kiala fotsy kely ty e. Azako iny, tsy maintsy ataoko izay azona azy. Amin'izay tsy izy tsony mibaikobaiko ato izao. Orinasa ndraiky tiako izany mibaikobaikoina. Allo? Ahoana ki malala? mahatsiaro anao moa dia ny antso. Na za koa aza ny tena mahatsiaro anao foana e. Fa mbola mila mitandrina aloha tsika amin'izao mba tsy ho mailo ny olona e. Eny ary efa mba ilazo vaovao ary misy zavatra ataoko vetivety aky dia rehefa avy eo miantso Tandre maro sao tsy miantso akory. Miantso aky zay aloha Maila. Ahoana? Maninona nefa tsika raha miaraka mody ihany Mbola misy zavatra vidiako izay dia aleo ianao mandeha aloha fa za mety mbola hatratra. Fa misy olona miaraka aminao angasa? Tsy misy fa ahoana? Avelao ary anaraka anao any e. Tsy maninona anie izany e. Sady hitondra anao hitsangatsangana koa fa fantatro fa izany zavatra tena tianao. Raha misisiky ny anaraka anahy moa ianao ataoko ahoana? Ndao andeha ary. Ianao no hitondra ny fiara sa za? Hoento aty ny fanalahidin'ny fiara dia mikatra ianao. Tsy mampanina anao ve raha eo akaikinao eo aloha no mipetraka? Maninona moa? Angina ianao fa taraiky e. Ndao ary. Ary aza mandeha mahafoatra io moa e. Efa maro anie lozam-pifamoivoizana amin'izao e. Fanafodina laika aty ka tsy maintsy mandeha mafy ahy e. Amin'ny enina ora sasany ilay olona dia tsy otsony nefa izao efa amin'ny enina latsaka kely. Fa marary nga ianao? Dada fa tsy izany marary e. Na izany aza re mandehana mora ihany Afaka levako taksi mody ianao raha matahotra ka. Fa tsy maintsy manenjika an'izay olona izay aloha.
aleo ary anginy ianao koa masika be. Antolo raha hoe finday koa zafady. Aleo aloha iantso le olona ka. Allo? Efa kaiky ahy e. Mingavy 10 minitra fotsiny mba handraso re ah. Ie. Efa kaiky ah ka. Efa manahoana zao ny fahasalamanao? Efa tsaratsara sia. Miomany ianao dia mandehana miasa dia any no sakafo maraina fa imailay efa lasa any fa milaza iverina eo izay rehefa tonga any ianao. Aleo ary aloha hiomana vetivety ahy e. Ary misy mitoboka anie zany eo ambadika eo zany e. Aleo jereko sao manakatra zavatra io le rangahy io. Mila mody mikarakara aloha ka na mifanikala fotsikely iny. Oay, Monsieur Jules, fa nanino ianao? Losy ty marina. Marina mafy tsy lazain'ny olona ny vonoko taty ty. Aleo aloha iantso amin'ny mahela. Allo? Aiza ianao? Vonjeo any amin'ny hôpitaly aloha zay fa marary mafy ny rainao e. Andriamanitra, aleo fa ho avy aho zao dia zao ka. Eny ary, any miona. Aleo aloha bataiko miakatra eto ambony fandriana eto ty dia haka taxi vetivety ahy. Tena mavesatra koa nge izy zany e. Mody jerena kelikely. Ao zay. Ary aleo andeha hijery ny taxi hitondra anay amin'izay aho aloha. Fa manino ny dada ro maefa? Efa manahoana izay e? Oka kizay a. Aza mitomany efa pelatana ampitsabo ane ny fahasalamany e. Aiza ny tany isy ara sanatria lozany ary maefa. Oka ho azay. Etso fa tondramasinao. Tsy zaka koa ane mahita nao mitomany ohatran'io e. Efa tsy maninona izy. Oka zay. Misaotra ary maefa. Raha tsy nisy anao ngamba, asa sy nahazo any dada rery tao. Tsy maninona zany e. Etso ianao finiko mba hampiton'ny alahelinao. Mandeha any aloha ianao mamonjy izay any am-piasana any fa aleo za hijanona eto. Sarotra amiko anie ny amelanao irery ato e. Aza manahy ianao fa tsy maninona ahy e. Ary ahoana ny volan'ny dokotera sy ny taxi? Efa nalohako daholo re aza manany amin'izany. Eny e, andraso fa onerako avokoa ny volanao fa ty aloha misy vola andehananao mamonjy azy. Oka re amin'izao fa tsy maninona. Anka, tsy mety raha zany e. So anahirana anao zany. Efa miteny anao fa tsy maninona ho aho. Mandehana re ianao raha andeha. Dia avelako rereto ve ianao sanatria? Tsy maninona zany ka fa ny any am-paisana koa ny tsy ambany zavatra. Eny ary, ilozako ary ianao aloha e. Misaotra maefa. Mahela. Hoan'izay to mikopaka antsika anie izany dokotera izany. Aleo aloha aho enika. Eny tokoa. Efa ato an-trano nareo mianaka? Za vao saky solo-akanjo dia hamonjy anareo mianaka any. Nangataka ody mihitsy izay fa hitanao ty aretana maro isan-karazany mora mifindry ity nefa dada voazikajy anatin'ny olona marefo dia aleo aty an-trano any izy mitsaboana. Efa manahoana nefa izy izao ka? Efa azo lazaina tsaratsara re izy
efa ny sakafo izy teo dia natory kely io. Tsara kosa zaniko. Manino raha makaina amin'izay ianao e? Jereo anie ty ianao e? Hita reraka be ry. Tsy mety mandry mihitsy ny saiko ka. Ary inona koa ty mandinika be ty e? Aza manao fijery toy io ka. Manoatra no hiteny ireny mihitsy ty masonao. Fa milaza inona izao fijeriko raha amin'ny hevitrao? Hanomboka indray ianao a. Tsy anaitra olona eo ary a. Ary maninona moa raha maka-rivotra etsy an-davarangana etsy e? Sady mahatazana azy anie eo e, dia afaka mijerijery azy ihany sika sa? Eny e, aleo aloha anao akanjo mafana fa toa mandrivotra be izany andro izany ke. Aza mandeha ihany fa aleo ty aty no meko anaovanao. Raha ianao indray mangatsiaka dia ahoana ka? Mangatsiatsika mahafinaritra ireto izany. Izay ny tenenako anao hoe ndao mahivoaka kely eto e, sady za tena mafana be. Aza mampiomehy eo ianao e. Rivotra mamanaly izany ko mafana ahoana moa? Azo mezanao fa tena marina anie izany e. Any anatiko any mihitsy misy hafanana mivahivahy. Ka izany aza moa firesakako. Ay izany tsy me aminao. To lasa mpanao antsika n'izy izany a. Tsy mihinao ve ianao e? Etsy any an-tananao e. Ianao izany fidoboko ny foko izany. Mitepo mafy loatra dia miteraka hafanana. Fotry, fa ngahy ianao tsy salama no mitepo mafy ny fonao ka. Maela. Aleo aloha. Aiza ianao e? Ianao efa miresaka aminao any ahy e. Avy. Ka aza atao toy izao ary ny fijerinao ay. Ka tiako anie ianao e. Tsy fanaoko mihitsy ny manao toy izao saingy tsy zakako loatra ny tazana izany dia tsy maintsy namarako anao. Fomba ny lehilahy rehetra aloha no mora taitra sy be fitiavana am-boalohany. Rehefa mahazo izay tadavina izy a, dia mitady asa hafa indray. Diso izany maela, diso be izany. Izany vonona ny apakatra anao na sao dia sao azy e. Aleo aloha dinihako e. Sarotra amiko mamaly an'izany sao dia sao. Hoay, taitra dada fa andao tsika hiditra amin'izay ka. Efa taitra ianao? Manao ahoana fahasalamanao izao? Efa tsara ka. Fa mipetraha aloha sy efa misy resaka saika ataoko amin'izay dia ny tsy mbola eo koa maela. Ary lasaiza marina tokoa izy teo? Lasa nividy ronono any izy fa lany ny aho. Sarotra rotiny amin'ny resaka kalitaon'ny sakafo manko izy iny, dia tsy dia mihitsy maneraka mpanampy raha vao sakafo hohaninay mianaka. Hitako mihitsy fa nazaza tsy avelany mikasika an'andro rehefa izy ny eo. Izay no nanazarany azy tamin'ny fahavelony reny teo e. Izany. Fa izao mino fa efa natoritory maela ansy avokoa ny tao amin'ny orinasa. Efa natorony ana avokoa ka. Tsy izany mantsy fa noho izao toe-pahasalamako izao dia tsy dia afaka mivezivezy eny amin'ny orinasa intsony ahy, fa dia efa kinko aminareo ny eny aloha. Aza manahy ianao ny amin'izay e. Fa atovy aloha izay ahatsara ny toe-batanao e. Dia izay vao mivezivezy eny ianao so mihitatra koa ny aretinao. Marina mihitsy izay. Manahoana nefa ny fifandraisanareo sy maela aloha e. Olona somary sarotra ifandraisan'izay mantsy izy iny. Mifandray tsara izay ka. Fa makasika an'izay indrindra no misy resaka tiako atao aminao. Lazao hoe lazao fa tsy maninona e. Ohatran'ny sadaikatra ihany nefa lehilahy moa ny tena dia tsy maintsy mijoro marika ny fahamatorana. Lazao ry sea. Tsy izany hoa fa manam-pitiavana ny zanakao iny aho. Ary manam-panindriana ny apakatra nazo vady mihitsy. Miala tsiny aloha raha tsy mety izay filazako azy. No lazaiko laza inona koa siaka. Hoe izany tsy olana rery se izany fa miakina amin'ny zavatra rehetra na dia izany azy. Ary efa tsy misy olona laminao fotsiny anie dia tsy maninona e. Minao fa anaiky izy ka. Fa efa nesaka anganareo ka. Raha ny amiko mantsy tsy misy olana velively. Tsy zarako aza ve olona azoko antoka no hiaraka amin'ny zanako. Tokana tany iny indro mahify e. Ohatray, tena varian-dresaka teto tsika fa aleo aloha hiomana amin'izay fa tezitra indray maela raha taraka. Eny ary sia.
Ataovy tsara ny asy. Misy taratasy ampitondraiko an'izay fa mandalova ato amiko any. Eny ary, io mana vetivety fa fiara mahela koa nga amin'izay tonga izay. Maroso hoe surprise. an Sylvie, fenao ve adaly? Ina ny ataonao aty? Otry, ary to tafatsangana mihitsy no malalako. Tsy izao any fanarahany. Fangamoa izay fanarahana rery ihany no azo atao ka. Aza manantonkantona aty ianao fa misy izy io dia mipetra so miditra tamiko mahila. Hay moa ka efa ny tompo indray mangatakatiny ankehitriny ao. Tsy niteny an'izany ankiza. Mbola mba fifehezan'ny mahila any za amin'izao hoe rehefa vita soratra izay dia milama amin'izay tsika roa. Maikery amin'izao hoe soratra izao foana. Ary aza saro-piaro moa e. Tsy misy atakaloka anao izany fa efa nilazaiko anao kosa anie ny antony tsy maintsy isoratako aminy e. Mahita ny akantony maraina sy ariva eo moa ve ianao? Tsy ho babiny ato ihany. Tsy misy an'izany ho akia. Hita e. Finona aloha ny antondianao fa tsy tokony hijanely eto mantsy ianao tingy e. Ho anao anie nandaniako fotoana nandeha taty e. Ka tokony tany ivelan'ny tany tsika ny eo fa tsy tato mihitsy raha izany. Sady ampidiro miasa tokoa ka. Amin'izay mifankahita foana tsika. Mbola mila fandaminana be ankizy izany a. Ary ndana aloha andraso amin'ilay hotely le hitandrila ry amin'ny lalana mivily amin'ny arabe io fa tonga any avy eo. Ome vola ray fidanako zavatra mandra-patonganao any. Io indray ilay be antakeloko a. Ka zaza ve efa manaiky izao rehetrarehetra izao koa tsy mba mendrika ny itony kosa ve? Eny ary akia. Ty, ary mandehana amin'izay so misy mahita eo. Dia tsy hanoroka akory izany ianao? Mandehana aho fa tsy tokony mbola hisy atsikaritra nefa fisianao e. Rehefa tonga any a, omeko oroka mahambe avy eo fa mandehana aloha any. Lasa ary ahy e. Rehefa avy eo a. Eny akia. Ao an'ny sakafo dada. Tao amin'ilay fividianantsika ane io no vidiako io e. Ary lasa izy mahefa teo. Nisolakanjo any efitra ao izy ry dada. Fa angatsy ianao izy ny teny izany teo. Ary ianao tiany manafina zavatra mibady e. Fa manafina inona azy dada? Ny aminao sy mahefaka. Fa maninona izay sy mahefatra ry dada? Ny fiarahanareo e. Fa iza ny teny izany taminao? Zaka, lazaiko taminy fa manana fikasana apekatra anao vady a. Tsy maninona ne zany e. Zany aza ny tena tiako e. Mba nareo samynareo ihany no mitambatra. Sy ireo any endriko mahaelara tsy mivadika omena vetivety eo e. Ianao ihany ane fioanaka. Tsy afaka mandidy ny fonao nefa izay fa asa sy avalinao. Mahela, manaiky ve ianao ataoko mpanjaka vaviko? Tsy hitako intsony izay ambarany. Ianao ny fonao dia izay ambarany no ekeo e. Mahela, manaiky ve ianao? Manaiky ary mahefa. Mahafinaritra ery no mijery anareo roa. Misy dova izay ao anaty vata fampangatsiahana ao dia alaivo raha tsika misotro eto aloha mahela. Hidana koa izany isotro? Anio fotsiny ihany misotro kely fa faly loatra io e. Andao antsika roa any raha tsy mahasoto anderery ianao e. Ianao koa? Ao fa alaiko rea. Mba alefaso aloha le hira tiako iny mba mahela. Tsy misy mandefa hira za io. Fa hoana azy. Avy eo indray ianao no ranomasin-ja azy eo. Ka raha izay ny tiany dia mba alefaso moa akia. Hita ho ako. Iza tamary azy ny isiny ane zany. Avy eo io mitomany eo indray. Mahantsikaiky anie nareo mianankireto ka. Zitina ane izy iny e. Manahaka an'ireny mihitsy e. Dia toy io ataony mahela io mihitsy ny toetra an'ireny tamin'izany taon'izany. Mahefa o? Mba raisoany aloha reto e. Avy e. Hijeran'izay vetivety aloha sary dada. Mandehana ary e. Mandrosoa?
Mademoiselle Maela. Maître Yanto. Petrapetra. Ohatran'ireny efa dia antitra ireny koa ny olona ataonareo an'izany maître izany ka. Fa angamo tsy izany no fiantsoanareo mpisolo vavy tony. Na dia izany azy. Ataovy hoe hianty fotsiny dia efa mety izay. Inona ary no azoko ataonao e? Fa hanaoko resaka fotsiny. Misy io, misy mafanafana. Mba matotra amin'izay rehefa efa vehivavy lehibe fanambady izany ve dia mbola tsy matotra ihany a? Iza indray izao no teny an'izany ka? Fa angamo na adino azy izay dia tsy mba fantatra ny vaovao mihitsy ka. Fa izao hitady andra-papany aho dia nandalo. Ay moa tsy aty izy fa olon-kafa no ao. Efa tsy dia nandalo intsony izy noho ny tsy fahasalamana iny. Tsy manino izany fa aleo omeko anao reto taratasy reto dia ampitanao amin'ny fotsiny. Tsy mba handalo any an-trano kosa ve? Efa fady anareo mihitsy moa ny tanànanay amin'izao. Aiza kosa maro ny amin'ny asako mety ho any amin'ny faritra ry atsy ho atsy. Mitray dia tsy mba natrika andrarahako akory izany. Fa tena marina tokoa ve hoe hanambady ianao ty Za zany saika mpanatitra invitation tany Ary mba iza hono zato le olona ombron-dador mahefa no anarany. Inona kosa no malaza sainanao eo ka? Ka gaga fotsiny Mino fa ho avy ianao amin'io tena miala tsiny akia. Tena tsy eto toerana amin'io daty io. Aleo tsy ho raisiko ty invitation ty. Mitray mba andro ray anay ve dia fa aleo aloha angadadalana fa mbola maro koa mantsy ny asa ataoko avy aty. Andeha tapoko eo koa ty ianao. Ka nijery lera dia tadidiko tampoka hoe misy olona miandraika any amin'ny braoko any izao. Zay fa mandra-piona fa maimaika. Eny ary mandra-piona indray azoko. Tsara sakafo any ty toerana etondrako anao ty Efa fandehanana sikala fotsy kely. Zay indray tsy mbola nitondra anazy tato izany ankiza. Nataoko feonantsika roa manokana mihitsy ato ary aza tizitra ohatran'io moa Zovino le raha avela ho any ankizany enao ka. Efa mifanaraka tsara kosa nisika dia izao indray za indray no lasa olana amin'ilay izy sady ahatsara no avintsika ihany anie izao Ka ampidiro ao ary Ianao fa ampidiriko any indri fa mbola tsy azo ny fahefana dia mbola tsy afaka manao inona. Manahoana ianao monsieur Mahefa? Zao zany ny toetran'ity lehilahy ty. Maro vehivavy sy papirafy. Aviana ese mipetrapetra aloha Mbola maika fa ahoana izay iza moa fa tsy tadidiko le anarana ry se maître Yantoka mpisolo vava monsieur Jules. Faly mahafantatra anao. Za moa efa fantatra izay ihany fa zao aza milaza ninina Maela se na amin'ny Jules fa omeko izay tadiaviny se. Tsy azoko. Tovitony tsy nahita fotsiny se androany dia mandalovany amin'ny braoka rapitso fa misy fanomezana kely mekonse any. Efa safidy Maela ranga zao asoa lazay manimba ny fiainan'ireo koa raha hitantaran'izao aminy fa aleo raisina ny vola dia mandio. Tsy maintsy ho fantany foana dia amin'izay ve izy tsy ho tonga saina ihany. Lasa saina nisy izany Ok ary raha pitso ao mandalo any. Ok ary omendalana ianao raha mainka sa hiarika sakafo kely aloha. Ok zao fa aleo hitambatra rapitso Izy indray koa zao Tera miasa kry ireny ary eo ho anao amin'izay ny sakafo sao mangatsika ka mazotomana amin'ny malalako. Voatelo volana mony izay no navy tamin'ny raharantsika dia hitako ny ova sahady ianao tsy dia miraharaha firy anatsony. Finona ny tadavinao ty Tsy haninona ny nanakiko anao sanatria fa tsy nampoziko iova ireny fitiavantsika roa ireny. ndeha hiasa fa tsy mirediredy. Fa inona ary tsy nety nataoko ny teny ova sahady mahefy. To manenina izany nanao mbady azika tahak'izay tsy niasa saina lava toy izao
Alipody tsy dia miresaka, miavinavina tsy hay hoe ahoana. Mahela, fa ino ty mampisetro anao? Ary izy mahefa? Efa lasa izy ry dada. Tsy dia salama io. Mandehana mamonjy dokotera ary. Ho any am-piasana aloha dia avy eo mandeha any am-pitsabo e. Sa hiaraka ho ansika mianaka? Toa tsy zakako mahita ny endrika ho maloka toy izao ka. Tsy maninona dada, fomba ny ihany io e. Misavy io avy eo. Etso fihinoko ianao dia andeha afa sao dia tara. Ary efa nety maefa niny fiara e? Aleo fa mandeha taksi dada. Mahela, Ahoana ry dada? raha misy manjo anao dia lazao fa mampanahy ianao a. Dada koa zany, efa hoe tsy misy ninona ho ako. Zanako ni ianao e. Fantatrao tsara fa tsy fombo zao. Tsy maninona dada. Aleo andeha fa sao dia tara eo. Tsy miala eo ianao raha tsy lazainao amiko izay mahazo anao e. Ny famaly kely fotsiny izay mivady ry dada. Fomba ny fitiavana ne zany. Misy andro malika dia misy andro mibalika. Zay dia saika tsy ho lazainao tamiko a. Zanako ni ianao ry Mahela e. Tokako eto tany. Izay marary ianao a dia marary ahy. Ary tsy zakako ny mahita anao malika endrika toy izao. Aza manary ry dada. Aleo fa miantso anao rehefa tonga any am-piasana e. Alaiko ianao raha toandro dia miaraka misakafo any ivelany sika mianaka. Zay a? Eny ary, mahazo toa izany zanako izany. Mahazo tokoa dada. Efa miteny anao anie za hoe aza mivezivezy aty sao isy atsikaritra e. Ny anao koa izany. Avelao anao izay tiako atao fa olo tiako ny ianao e. Manana zo ifandraisy hitanao amin'ny fotoana rehetra. Ka na zany azy amin'ny hariva efa mifiry vao avelanao ody. Dia sao koa dia tongavanao aty foana sao hanimba mipaika rehetra efa nalamo mary ianao aty. Fa izy ary ny tianao e. Zasaka ala raha tsiny. Tiako ianao. Tsy midika akory zany hoe anao tsinontsinona fisiny aho. Mbola mpivady ara-dalàna anie izay e. Sady olombelona manana fo mitepy sy marary toanao ihany inona zany aza. Miara azo mafy mihitsy ianao zany e. Ka ianao faly amin'ny metsiny afonako. Tsy mba hitanao mihitsy ny ezaka ataoko anao rehetra. Nefa izy na ataoko inona na ataoko inona mbola tsy nikitaba atony anaovanao ohatran'izao mihitsy. Koa manina raha tsy mitaditady atsony. Aza manasaro-javatra ianao Sylvia. Tiako ianao matoa mbola miatra n'izao anaovanao azy zao. Fa raha tsy mety alamy ianao dia ho avelako any koa. Ndray za mba vavanao. Oye, fa misy inona atony dia any ivelany any dia efa mareny feonao. Hay misy vahiny. Iza moa? Za no... Sylvie, kozinao ka avy any Antsirabe izy. Izy ny vadiko ry Sylvia. Tantaran'ny olona aram-pianakaviana misy any izy dia izay no nahatezitra io. Mandreraka mihitsy. Dia inona hono no azo aroso amin'izato vahiny? Sady toa tsy tazako teo izy tamin'ny mariazintsika. Tsy aleo ve orisiana zavatra e? Fa nahoana dia hofikisan-dresaka fotsiny eto? Okizao re madama. Fa ny vao niresahako any mahefa teo hoe sao mba misy asa azoko atao aloha fa tena tsy hitako izay atao. Fa asa toy inona no tadiavinao? Efa miteny anao fa tsy misy asa zany aloha amin'izao. Toerana rehetra izao feno avokoa fa ny femme de ménage no voasaika ampitady fa efa be vogabe manko le ray tato raha mety aminao e. Anga? Dia tsy misy sekretera reny ve na toy izany madama? Izay aloha misy amin'izao e raha mety aminao. Izay fa mivirena rapitso raha mety aminao fa mbola maromaro asa izao Misaotra madama. Ianao ty tena efa lasa dala mihitsy. Zaza lasainao kozinina anao. Mandreraka mihitsy ianao ty. Misaotra betsaka namaly ny antso aloha e. Efa nlasaiko anao reny ihany ty resaka niantsoko anao ty fa raha vitanao dia omeko sy tadavinao ianao. Anao sy bitaka eo aloha fa sarotraritra ihany ty asa mpanovinao anaty Inona nefa ny sarotra tsy vita amin'ny vola e. Izay vola ilainao rehetra efa momeko anao avokoa inona. Efa mpiady koa any ady ve so ianao tsy mahalala Afaka atao amin'izay mahamory azy anie raha izay e. Tsy azoko. Aleo vonoina amin'ny Monsieur Jules dia anaovana didim-pitsarana sandoka dia mora kokoa ny amin'ny fananana rehetra amiko satria izany lehilahy.
Raha resakaina aloha tsy miditra fa aleo hiezaka anao didimpananana sandoka fotsiny dia angalarintsika fotsiny sy ny monsieur Jules dia avy eo manao famindram-pananana tsokotsokitsika dia izay e. Tsy izany aza ve ny sarotra Inona tokoa ianao teo ny sarotra tsy vita amin'ny vola e. Aleo izay natao fa sarotra amiko ny raitsykombakomba amin'ny famonoan'olona izany e. Sady monsieur Jules anisan'ny mpanampy ahy ihany. Tandre mivadika amiko fa efa inseny toy any Olon-dehibe mifanaiky tsika e. Tsy misy ahinao ny amin'izany. matoky anseha zany Atao efa alina ihany izany andro izany fa aleo amin'izay ody amin'izay ka. mijanona aloha fihinana ary ty e. Afaka ateriko amin'ny fiara ne ianao avy eo e. Andro vao amin'ny fito sasany izao vao tonga eo Sylvie dia lasitsika. Marina mafy fa tena mijaly mahela miaraka amin'ny mahefy ty. Mampalahelo saingy safidiny izao dia aleo tsapany tsara izany atao hoe diso safidy izany. Lasa saina any antsika izany e. Aka. Mba mandinika kely fotsiny fa misy taratasy tadidiko izay. Jereo izay tiana hohanina dia mba tsy mahandro intsony tonga any an-trano e. Sady miandry any Sylvie tsika ho Zao ianao vao mody? zaranao aza modiko. Zarako tokoa saingy fifanajana no ilaiko ry mahefa. Tsy manakana ny fiainanao any ambadika any saingy mba sy ho asiny ihany ny draiko hoe zao ianao vao miditra ny trano. Ary mangina fa tsisy atoriana e. Mahefa, laza ho amiko raha misy zavatra nataoko ka tsy tianao na tonga izao fiovahanao izao. Tenena farany eo ianao fa asiako ny teo-maina eo Ndray, sa anao milaza izany amiko nefa za tsy maninana inanao koa. Miteny tsotra fotsiny aminao hoe mangina fa te atory aho. Valio ary ahy e. Inona ny tena tadiavinao na tonga anao nanao toy izao? Tsy tianao ahy e. Mazava, tsy tianao tsony. Ndray, kosa mazava izay misaotra anao Maila, avy aloha e. Za kosa ne reraka avy niasy e. Mila fanginana. Mifona fa tsy vokatry ny foko ny teniko anao teo. Aza mikasika akory ianao e. Raha izany tsy atao olana fa za koa mba reraka fa mbola mahavita manolotra tsika sy fitiavanao anao foana ihany aleo angina samy maka saina. Izay ataonao manko koa e. Atory rehefa tsy atory ianao. Maninona ary ihany no mitady fahoriana toy izao aleo mionona rehefa milaza fa tsy tia izy fa fiarovana ny voninahitra sisa no iraisana trano ato ary tsy finday mahefa ve io latsaka io. Aleo aloha raisina moramora zay ary misy afatra izy izany aleo jereko izay ato hitady aretim-po ato ve nefa aleo rangaja irena tsy maintsy fantatry foana izay ato na ho elana ho aingana. Aleo fantatra teny izao toy izay efa taraiky sanatria. Ay moka izao hitatsika eo izany rapitso ry izy roa hiaraka kalaza tsingery-taona nahaterahan'ity vehivavy ity izany. Aleo matory ary dia hita eo izay atao rapitso. Isika aty ihany anio fa mahilatsy aho fa lasany amin'ny faritra hono Dia ahoana izany? efa nampifidianako olona avokoa ny sakafo izay ilaina rehetrarehetra ka. Tsy maninona izany raha toa tsisy anelingely tsika. Iza moa ny anelingelina antsika eo e. Ty aloha fanomezana ho anao e. Mahefa tena faly be ilay rojo efa nangatahako taminao efa ela misaotra betsaka tsy mekoroka mamy aloha no malalako. Tsisy fisaorana kia. Ao aloha ampio andamany ty latabatra ity dia eto napetraka reto sakafo reto. Dia reto zava-pisotro reto koa akarina eto Ay moka efa vonina avokoa reto iny. Fetiny malalako anie androany e. Ahoana moa tsy ataoko ampony fankalazana azy. Ho hitanao eo izy rehefa avy eo fa tsy adinoko akory ka. Vita reto fa tonga amin'izay izany. Ie, atombohy amin'izay ary. Tara sa tonga aloha? Maila? Faly ery ianao hoe lasa any amin'ny faritra. Enoy aloha e.
tsy misy antony tokony enoko anao mihitsy fa tia hita ny tena mpanjaka ny fonao fotsiny aho. Ay moa ka ikozinina no izy faly mahafantatra. Mailà, mandany ianao mody. Ye, ody aka anao inona eto koa moa fa vehivavy ianao madama. Ho zakanao ny alaheloko sady ato amin'ny orinasako mihitsy no anaovanareo ny adalanareo. Efa mazava aminao avokoa izy zao ka dia mangataka aminao mandehana ianao mandeha. Andeha tokoa andre matoa fa tsy anelingelina amin'ny fetinareo satria vehivavy manana ny ajako aho. Tsy andany fotoana aminareo eto aho fa tsy napoziko fotsiny hoe vehivavy toy izao ve nanaovanao tsinitsininahy Tsy miditra amin'izay adinareo any fa aza mifanambany sika fa samy manana ny lanjany azafady Tsy famaly aminao ahy fa raha manana najanao ianao tsy ato amin'ny orinasako ianao manao an'izao. Ary mino fa nany akanjo anaovanao iny azy mbola volan'ny orinasako ny nivitanana azy. Fa fombako ny mianatra ny tsy manana toanao zao afelako anao zay tianao aloha ianao satria fetinao androany. Veloma dia manova fety sambatra mandehana koa Aleo aloha andrasako atao amin'ny broaty mihitsy le zalahy iny fa mila miresaka amin'izy iny mihitsy aka. Amin'izay ahafantarako izay tena olana misy amin'izy roa. Mino aho fa tsy hanafina amiko maefa fa Mailà moa tsy haiko izay antony tsy hitsorany amiko ny marina. Ary tsy mity anie izany bro izany. Efa manao atsirambina mihitsy reny. Ohatray, loza iny ty ataony sery maefa. Ato amin'ny broko nanaovany se-adalàna hitondrana vehivavy toy izao. Itavy? Mitsangana teo ianao rikaly dia mandehana mandeha sao tsoko manam-pahefana eo Tsy mihetsika eo ianao Sylvia. Efa ela foana nandrasako an'izao fotoana izao. Zao hitanao izao ny izy dia ahoana re? Mandehana miaraka mivoaka any nareo lasa mandeha fa tsy ato amin'ny brony orinasako nanaovana dalàna. Tsy misy miala izany eto so adininao fa misy anjarany raiko amin'ity orinasa ity. Dia malahelo milaza amin'izay fa tsy misy an'ray ny se ato na kely azy. Ny finamanana sy ny fifanampiana ihany misy taminay. Kinona ny namononao azy raha tsy natahotra ny izara taminy ary ianao Namono azy? Tsy misy namono velively ndray se fa namono teny izy Lasa nanaraka vazany reny se tamin'ny fotoana anapahana ny rano izy ireo dia namono teny izy. Tsy mino an'izany Zaniko. Nararotonao namoronona lainga ny fandehanany reniko tany Amerika. Na mino se na tsy mino se dia izay ny marina. Ary raha nisy an'izany olana izany dia tsy tokony Mailà no ataony se an'izao fa tokony anaty ady sy ny tadiny marina se. Mandrapa vitany divorce anay so Mailà dia tsy miala ato ary tsy maintsy azoko ny anjarany raiko. Hay izany na mahay an'se hanambady ny Mailà. Saika nanao adisoana handorako ny fananako rehetra ho anareo amin'ny anarany se. Saingy efa tsintsiko ny toy izao. Lasa nareo mandeha. Lasa ho Miala ianao fa aza manositosika Miala ho Nosy ty marina. Monsieur Jules. Monsieur Jules. Ampeo aloha ampiarina an'ity Sylvia. Ao, aingina ianao. Mahereza Mailà. Mahereza fa lalam-piainana izao. Mafy loatra ny zokanetiko ry ando Fa naninona nefa ny tena nahafaty azy? Tsy haintsony fa hoy ny dokotera hoe tapaka lalan-drà hono izy. Nitadika ny fahafatesany fa mety mafimafy kokoa ny fianjerany. Aoka izay so arary koa ane ianao Na izany olana natitra azy teto izany ary ane tsy hay hoe iza na izy tsy hitako akory ny lehilahy ny aina. Very ahando tsy manana nisanisa tsony Miala tsiny fa zao va tonga aty. Nisy fandamina kely nataoko tao ampiasana ny amin'izao fahoriana izao fa mamanga fahoriana Mailà. Iando andeha anatin'ireo fianakaviana tonga ireo aloha fa rehefa mivoaka ny razana dia ilazako ihany ianao Eny akia. Dia oka moa izay le ranomaso arary eo Efa nilaza taminao fa tsy miraitsy kombakomba amin'ny famonon'olona velively.
Sarotra tenenina ianao. Jereo anie mahelahy e. Tsy namono azy zany loza tony loza rehetra no navo azy. Tia tena loatra ianao monsieur Mahefa. Tsy mba hainao akory mifiatraika an'izao amin'ny fiainan'ny mahelahy. To mitady aro azy ange zany miteny azy fa voaratsy fihetsika eo dia ampanarahako ny maty Tsy raha honanao amin'izany fa samy mahay an'izany tsika. Voaratsy fihetsika eo se dia miomana fa asesiko avy hatrany any amin'ireny se any amin'ny akanjo sy miankina any Antsirabe. Tsy misy idiran'ny reniko zany dia atao vonina amin'izay ireo taratasy efa mifampiresahana hatramin'izay fa fotoana ilaiko azy amin'izay zao. Raha tsy vitanao zay dia ho hitanao kely. Tsy mila mahazo amin'ny fananana ny kalafotsy kely io fa mila soratana amiko avokoa ny fananana rehetra. Tsy miray lova amin'ny olona totoambitan'izany Izay fa mbola misaona ny Rafosa koa zao. Vita zay ny fandevenana andratompoko lahy dia iroso amin'ny filazana ny didim-pahananana napetrana antsika. Andray dia tsy mba afaka nampiandrasina iray volana na tapabolanao riana amin'ny fandevenana akory ve? Tsy tia metatra fa dia herinandro monja. Tsy manana fotoana andrasana an'izany zay rehefa anio no tapaka dia anio. Hay kosa fitao aingana izay rediredinareo dia lasa daholo mandeha ihany fa na tsy misy asiny aza ny raiko mba fatary ihany izany atao hoe fomba mampanao sy fahalalam-pombo izany. Fitao aingana ondry maity raha fa misy efa te handeha ato Ka zao araka ny afatra napetraka amin'ny maty dia toy izao ny fizarana amin'ny fananana. Ny orinasa sy ny trano dia hosoratana amin'ny Mahefa avokoa. Inona? Zany ny tahirin'ny orinasa rehetra dia mifindra amin'ny anaran'ny Mahefa avokoa. Aiza koa? Fa ny tahiry amin'ny anaran'ny Ratompoko lahy sy ny amin'ny anaran'ny Madame Mahela ihany no misoratra aminy. Tsy marina izany tsy matoky an'izany tsy vita ny dady izany. So adininao ary fa efa napetraka tompoko la Jules tamiko avokoa ny fatokisana rehetra. Tsy mihina izany ihany koa ny lehilahy. Rariny raha zany amin'ny ranony fananana rehetra. Sa te ho akoho vavy maneny koa zato izy. Tsy misy resaka lehilahy na vehivavy fa zanany dia za zany ny afy. Raha toa ka marina izay voalazanao tokony tsisy ho an'ny lahy na ho an'ny vavy zany ny fandovana. Samy niaritra tao ary matiantoka ny vehivavy raha ho atao toy izany avokoa. Efa mazava ny fizarana teo mandany ianao mandeha fa tsy mila resaka lavantsony izay. Maître Iando Ahoana Mahela? dia sahanao ve miray tsikombakomba amin'ireo ataoko hoe iny tokoa ny didim-pananana taony dada nefa tsy mbola fantany olana aminay sy Mahefa ka misy izao ny fisarahanay dia tsy mba hiady ho akory ianao. Any dadany ny orinasy tokony hisasaka amin'ny fananana raha misy ny fisarahana fa fitiava-tena tafahoatra ny fahalalako an'izao. Raha tokantranonareo ilay izy dia sarotra amiko ny hiditra amin'izany ry Mahela. Tena miala tsiny. Mandehana amin'izay mivoaka mandany fotoana amin'ny zavatra tsy ovy eo tsony. Andeha tokoa satria efa izay ny afatry ny maty sady maty ra ihany no very fananana no very vady noho ny fitiava-tena ny hafa. Fa asa raha ho zakany ray aminareo ny zakaiko raha taminareo ny toerana. Veloma dia misaotra betsaka fa aka ny entako dia andeha. Ary atao vaingana fa mandoto trano. Mahela, efa natahotra hoe tsy ho avy ianao. Lasa ho angena izay tianao olazaina fa mainka Mifona Mahela. Mifona Anisan'ny natonga an'izao fahorianao izao efa izao aloha no misy te hiainako ny ahy tsy misy tokony fonanao izany fa izay efa lasa dia lasa. Fitiavako anao avokoa anie no natonga tafiditra tamin'ireny olanareo ireny. Fitiavanao ahitsika ny teninao. Fitiavan-tena amin'ny filazanao izany fa tsy fitiavana. Tsy ny vola-bena ravoravo Mahefa moa no namandrika anao. Tianao anie ary Mahela eny marina ny teninao hoe fitiavan-tena tokoa. Efa ela no nahafantatra ny momba amin'ny Mahefa saingy tsy nolazaiko fa tezitra taminao hoe izany ezaka nanampy anareo foana tsy nitiavinao fa izy indray ny tianao. Efa simba izao ny fiainako ka inona tsy moa no azoko atao. Tsy afaka nometsiny an'izany iza
Aza banahy ianao fa vonina hanonitra ny ratsy nataoko taminao. Onko izao e, misaotra anao fa oko izao. Inona tsoa moa no antony ivelomako e. Vady lasan'olona, ny ray maty. Aza miteny an'izany ianao Mahela. Tao aoriana ny fionatsika farany mantsy dia maty ny reniko. Tsapako tsara ny zavatra nilanjainao tamin'ireny. Hoy aho hoe raha vetivety dia mivaly toy izany avokoa ny ratsy rehetra dia tsy izy tsony ny mpanao ratsy. Vao nilaza iny didim-pananana iny ianao dia tsy ninao avy hatrany satria dada dia anisan'ny olona mahalala tsy any foana. Efa ela izay ny resaka momba ny fananana io, fa anisan'ny tsy tiany indrindra ny fanaovana tsinitsinina ny vehivavy eo amin'ny resaka fanovana. Efa netiko avokoa ny taratasy marina sy ny didy marina nataon'ny Tompo Klarainao. Nataony zara mira ho anareo sy mahefa ny fananana na taminareo tsy mbola mivady akory aza. Fa neto ny fitiavam-bola dia tsy nalala izay mety maharary ny hafa fa ny ray tsy kombakomba tamin'ny tsy rariny. Ny herin'ny volana iny tena manimby tany tiry le. Fa misaotra ny amin'reto aloha e, fa karakarahan'reto dia ahoana nefa ianao? Efa vonina ny ray mivalin'asako aho akia. Efa tsy hotsony koa mama dia tsy misy antony tokony hivelomako tsony. Aza miteny izany aloha fa hita eo foana izay atao e. Mifona Mahela, tena mifona. Aza gadraina izany moa izaho e. Tsy izany nanagadra anao fa lalàna e. Tsisy azoko atao. So heverinao tsisy farany ary ny zavatra rehetra e. Ary tsy ny zavatra rehetra no resinao amin'ny vola, fa misy ny atao hoe andro ray an'Andriamanitra. Tena mifona Mahela, fantatro fa diso aho. Ary anzarianao aty moa izaho e. Veloma no azoko apetraka ho anao e. Aty ianao mahakaina sy mieritreritra tsara ny zava-bita. Za aza vao anarina ny fatiantoka rehetra nataonao tao amin'ny orinasako. Mahela, Mahela. Misaotra betsaka tamin'ny fanampianao aho fa raha tsy nisy anao dia toy izao koa ny farako. Tsy misy olona tsy diso lalana ry ando fa izay matsapa-tena ka miverina amin'ny lalana marina no atao hoe olombelon'ny fo sy ny fanahy. Sambatra ny rainao na nanazanaka sady tsotra ny misaina toa anao. Ny olona rehetra ny ry ando sady tsotra no misaina avokoa e. Fa bakion ny fitiavan-tena dia lasa voasariky ny ratsy sy tsy mahalala marary ny hafa. Marina loatra izany teninao izany ry Mahela. Dia ahoana izany izao no ataonao ka? Ody aloha dia haka-sainy. Aza manahy ianao fa rehefa nieritreritra dia ho ampidiriko hiasa ao amin'ny orinasa ianao mba hisy ivelomanao. Misaotra betsaka Mahela. Ary Sylvie izao aiza? Any amin'ny fonjany Ambositra izy no migadra. Any no akaiky ny fianakaviany dia nalefa any izy. Raha ny eritreriny izao dia hiova fiainam-baovao teo anila mahefa saingy ndrisy fa diso katsy. Disokajy nosoratany Rakiala nololaoviny Nayaravi Miarabeson Axiel Daniel Fan nandray feo sy nandrindra ny ara-teknika Sarobitsy Stella nanatotosa Axiel